on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I'll dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I'll dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. I'll dare to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Can you hear? There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known and make it famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Arise, let the church arise. Let love reach to the other side.
Christmas indrindra maraka endrika maderaina endrika maderaina osana malapetraka besezaka masina tompana anatratsyko satria mitany indrindra sika tsy maro mandrak'izay. Halleluia, amen. Ny teny faneva taona 1940 dia zay hita ao amin'ny boky ny obolana toko fa 4 dia ny tapany voalohany amin'ny andininy 17 fa ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Ny tena izy tsy misy fa izy io fa ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Ny lohahevitra telo volana voalohany janoary, febroary, martsa dia ny hoe fama miandry ny vokatry ny fisasarana. Ary ny lohahevitra volana janoary zay atrehantsika androany dia ny hoe mareta amin'izay nianaranao nandritra ny 20 taona. Vaky teny voalohany ary dia araka zay hita ao amin'ny boky ny obolana fa 4 atomboka amin'ny andeniny fa 5 ary atsatra amin'ny andeniny fa 7. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Ny soramandry dia any amin'ny lavitra mihitsy no misy azy noho izany tsy hovakintsika intsony. Andeniny fa 5. Ny kely saina mino ny teny rehetra fa ny mahiran-tsaina mandinika ny dia. Ny endry matahotra ka mivily tsy ho amin'ny ratsy fa ny adala fatra-priare ka matokotoko foana. Izay malaky tezitra dia manao adaladala ary ny olona mamorotry tsain-dratsy dia ankalaina.
Ny kely saina dia handova fahadalana, fa ny mahiratsy-saina mahazo ny fahalalana ho satroboninahiny. Ny ratsy fanahy miondrika eo anatrehan'ny tsara fanahy, ary ny meloka dia ho ambavahadin'ny marina. Ny malahelo dia halan'ny havany azy, fa ny manan-karena no tian'ny maro. Izay manao tsinotsinona ny namany dia manota, fa endre ny fahasambarany izay mamindra fo amin'ny ory. Tsy mivily vai izay manao asa ratsy, fa famindram-po sy fahamarinana no hoany izay manao asa tsara. Ny 19 teny faneva taona 1924, dikateny protestanta. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba ahazona na inona na inona. Eo akaikiny eo ihany ny dikateny katolika kosa dia ozy izy hoe ny asa rehetra mitera-piadanana, fa ny teniteny foana kosa mamarina amin'ny tsy fampiny. Ny 14. Satroboninahitry ny endry ny areny, fa ny fahadalana adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahorana an'i Jehova dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany hahazo fialofana. Ny fahatahorana an'i Jehova no loharanonaina, hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahabetsahany vahoaka ny voninahitry ny mpanjaka, fa ny fahavitsiny kosa no fietreny. Besaina izay matsindry fo, fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalana. Jehovandriamanitra raha eo, androany tokoa no sabata voalohany indrindra amin'ity taona 2024 ity, nanomboanay nitondra ny fanatitra sy ny ampahafolokarena sy ireo fanatitra maro samihafa fampandrosoana ny fiangonanao, araka mibaikinao sy ny teny fikasana izay nomenao anay. Androany tokoa tompon'ny fandohana izany, ary misaotranao izay noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay nandritry ny fiafarany taona iny, ka mbola nahafahanay nijoro na atoky nijoro tamin'ny fahamarinana ka nitondran'izany. Izao fiatomboan'ny taona izao tokoa no fiatomboan'ny fanompona ianao koa, ka raha marina sy maintsy matoky izay amin'ny fotoana izay hiatomboanay ny taona, dia eo ny voalazan'ny soratra masina hoe izay marina dia mbola iamarina ihany, ary izay masina dia mbola iamasina ihany mandritry ny taona iray manontolo. Ho dia misotranao raha eo fa afaka mitondra izay no ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay. Raha iso izany mba ho voninahitry ny anaranao. Ho dia mitendena ary amin'ny alalan'ny vaky teny ny soratra masina indray, fa miaino izay anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevona araka ny soratra masina no angatana izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra manaraka izany. Alleluia. Amen. Voalohany indrindra dia endrika falifaly miramira ny atrehanantsika rehetrarehetra amin'ity sabata voalohan'ny taona 2024 ity. Ato am-piangonana, ato atokantranontsika ato aty ambony fiarakodia. Ho dia afaly miarabantsika rehetra tratra ny taona, arabaina ny kely indrindra na ny voateraka zany ka hatramin'ny antitra indrindra ny zokony indrindra. Fifaliana ho any miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra sy ny vahoaka malagasy rehetra sy ny vahoaka maneran-tany mihaino ity radio ity koa manaraka izao toriteny izao. Miarabantsika rehetra tratry ny taona vaovao, vao tratry ny taona tsingeringerinina indray moa tsika ity no afatra voalohany indrindra amin'ny faha-20 taona manaraka iainan'ny fiangonana indray, satria dia 20 taona amin'ity taona ity ny naterahan'izao fiangonantsika izao. Fa amin'ity telo volana voalohany ity hoe ny fiangonana apokalipsy miandry ny vokatry ny fisasarana, satria ireo fisarana rehetra dia misy vokany valiny avokoa atsika. Dia amin'ity volana janoary ity zany tsika dia iaina sady amin'izay hoe mareta amin'izay ny anaranao nandritry ny 20 taona. Nandritry ny 20 taona ny iainantsika sy ny aingantsika.
maro ny zavatra afatra norenesina mandritry ny 20 taona 20 taona manaraka avy eo fa 20 taona teny fanefa dia hoe tsy miova ny teny fanefa mandrapatapitry ny taona fa ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Tao anatin'izay 20 taona izay niainga antsika tany amin'ny voalohany tsy nisy na dia fiangonana iray aza nananantsika na tany ray metatra carré aza tsy nisy raha niainga tany amin'ny voalohany. Tsy nisy mpivavaka 300 akorony ary ray tady maramila ny Gideona 300 raha niainga tany amin'ny fa 20 taona lasa ny fiangonana. Fa ao anatin'ny 20 taona anakaty dia ny akamaroantsika dia tsy nino hoe eto lasora dia fiangonana efa atao lehibe ity aza dia mbola tsy omby ny trano dia omena voninahitra ilay mpanjakana zay mitantana izao fiangonana izao. Iainga amin'izay zany ny fanorenantsika ny fiangonana lehibe manerana ny Afrika ity a dia voninahitran'Andriamanitra eran'izao tontolo izao. Zao no teny nomen'Andriamanitra tamin'izay. Tantara voalohany toko 220 vakitsika manomboka ny 2 ka hatramin'ny 5. Tantara voalohany toko 220 2 ka hatramin'ny 5. Tsy maninona ny 2 vakitsika. Dia hoy Jehova, eto no ho tranon'i Jehova Andriamanitra ary eto no alitara fandoroana fanatitra dorana ho an'ny Israely. Io toerana io moa zany dia tendrombohitra anankiray izay nanaovan'i Davida fanatitra mba nazahoany famirapo tamin'Andriamanitra rehefa nisehon'ny anjely i Davida ka nandringanan'ny anjely ny zanak'Israely noho ny fahatsoana sy ny fahotana izay nataon'ny Davida, ary dia nasain'Andriamanitra nifidy Davida tamin'izany ny amin'ny hoe inona ny tianao, misafidiana ianao mosary 3 taona sa fandringanana fahavalonao 3 volana sa sabatry Jehova dia arety mandringana mela ianao anatin'ny atelona telo daholo zany mosary 3 taona fandringanana 3 volana arety mandringana atelona 3 andro zany araka ny ambaran'ilay anjely ny Jehova. Dia Davida moa zany nisafidy hoe aleo ny sabatry Jehova mamely satria Jehova mamindra fo, ka dia namely ny vahoakan'Andriamanitra ny Israeliana ny anjelin'ny Jehova ka nahafatesana 7 alina tao anatin'indray andro tamin'izany arety mandringana izany raha ny tantara voalohany toko 120 no jerevana izany. Ka taorinan'izay dia nanenina Jehova tamin'ny zanak'Israely ka namindra fo taminy dia nilaza tamin'ilay anjely Jehova tamin'ny Davida amin'ny tantara voalohany toko 120 izay nanao hoe arigada nasain'ilay anjely Jehova ilaza amin'ny Davida mba hiakatra hanangana alitara ho an'i Jehova ao amin'ny famolainy Arona Jebosita. Ko dia niakatra Davida araka ny teny Gada izay nilazainy taminy anarany, ary eona nierika ka nahita ilay anjely ary zany efa da zay tao aminy dia niely ary Arona nively vary tao amin'izany. Ary noho tonga tao amin'ny Arona Davida dia nijery Arona ka nahitany Davida ary dia niala avy teo amin'ny famolona izy ka nikoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny Davida. Dia niakatra teny tendrombohitra zany izy ireo nanao an'izay fanatitra izay 20 ary Davida nanolona alitara teo ho an'i Jehova ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatrim-pihavanana. Dia nantsoan'i Jehova izy ka nivaliny tamin'ny afo avy tamin'ny an-danitra izay latsaka teo amin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Ary Jehova nandidy ilay anjelika dia nampidiriny tamin'ny tranony ny sabany. Izay nahatonga ny Davida ny toko 20 laza hoe dia Davida eto no tranon'i Jehova Andriamanitra ary eto no alitara fandoroana ny fanatitra dorana ho an'ny Israely. Toy izy eo amin'ny 5. Fa ho Davida Solomonako zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano atao ho an'i Jehova dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny. Ko vononiko raha teo ny zavatra hoentina manao azy, ka dia nahavanina betsaka Davida
raha mbola velona izy. Ny trano zay ataon'ny Jehovah izy tsy maintsy atao lehibe indrindra mba hielany amin'ny tany rehetra ninona ny lazany sy ny voninahiny, ny lazany sy ny voninahiny. Dia andeha tsika hijery ny fanorenana zay tranon'i Jehovah. Anankiroa ihany no raisitsika efa ny fotoana voafetraka am-pelantanantsika. Exodosy topero amin'ny telopolo ny andininy fahafolo. Ary hoy izy Jehovah zany miteny, ino manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olona rehetra no anaovako zava-mahagaga zay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra zay toeranao dia ahita ny asan'i Jehovah. Amen. Fa mahatahotra izany zavatra efa ataoko amin'ny fiombako anao. Zay zany ny fanekena ataon'i Jehovah hoe naky eo anatrehan'ny olona rehetra no anao, eo anatrehan'ny olona rehetra ozy izy no hanaovako zava-mahagaga fanekena aminareo zay tsy mbola nisy natao tamin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra zay itoeranao dia hita ny asan'i Jehovah. Fa mahatahotra zay zavatra efa hataoko amin'ny fombako anao, zava-mahagaga zay tsy mbola nisy natao tamin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra. Andininy faina amby roapolo, nisantatra ny voalohany bokatry ny taninao dia aterinao ohatran'ny Jehovah Andriamanitra ao. Andininy valo amby roapolo, dia teo amin'ny Jehovah 70 andro sy 70 alina izy sady tsy nihinan-kanina na nisotro izany. Azafady andininy fito amby roapolo, hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, soraty ireo teny ireo fa araka ireo teninireo no naovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Soraty ireo teny ireo fa ireo teninireo no naovako fanekena aminao sy ny Israely. Ka ina ary ny zavatra nambarany amin'izay? Toko fa 5 tsika zany. Rehefa avy tena tenimbotry Mosesy namirapiratra ny tavany. Andininy voalohany, ny nilazany Mosesy ny didin'i Jehovah sy ny amin'ny tandremana ny sabata sy ny anaovana taberna kely ary ny zavatra naterin'ny olona hanaovana azy. Rehefa tafidina zany Mosesy namirapiratra io voninahiny io dia tonga ny baikon'i Jehovah. Andininy voalohany, ary Mosesy dia namory ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe, izao ny teny nandidin'i Jehovah atao. Avery koa hoy Mosesy, izao ny teny nandidin'i Jehovah hatao. Tsy hoe izao ny teniko handidina ataonareo, tsy zay nataon'i Mosesy, fa Jehovah mihitsy no lazainy fa nandidy amin'izay tokony atao. Enemana nanaovanao ny raharanao fa ny andro fafito masina ho an'i Jehovah, masina ho anareo, dia tena andro fitsarana ho an'i Jehovah. Zay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty, aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata amin'izay rehetra itoeranareo. Zany hoe baiky voalohany nandidin'i Jehovah zany dia izao, miasa ianareo mandritry ny enin'andro. Zany hoe baiko mihitsy zany hoe miasa ianareo mandritry ny andro enina. Samy manana ny asa sy tandrifiny azy. Fa ny andro fafito dia mitsahara, aza manao raharaha. Andininy fahafolo, anaoka ny endry rehetra eo aminareo ho avy ka anao zay rehetra andidian'i Jehovah. Andininy faharoapolo, dia niala teo anatrehan'i Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ary samy nanatona izy, dia zay rehetra nampazotohy ny fony ary zay rehetra namporosian'ny fanahy ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah hanaovana ny tranon'ilay fihaonana sy ny fanompoana rehetra momba azy ary ny fitafiana masina. Dia nanatona ny lehilahy mba ny vehivavy rehetra izay namporosian'ny fony ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy volamena, dia zay firavaka volamena samy hafa rehetra, dia ny olona rehetra zay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehovah, ary ny olona rehetra zay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongono fotsy madinika sy volonosy sy hoditr'ondrilahy efa nomenaina ary hodi-takasy dia nitondra azy, ary zay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy varana dia nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah, ary zay rehetra nanana hazo akasia anaovana zavatra ho an'ny fanompona dia nitondra azy. Ary ny vehivavy rehetra zay endry fa tsy ny adala zany dia namoly tamin'ny tanany ka nitondra zay novelesiny dia ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongono fotsy madinika. Ary ny vehivavy rehetra zay nampazotohy ny fony tamin'ny fahendrena dia namoly ny volonosy. Ary ny olona nitondra ny vato beryl sy ny vato alatsaka tranotranony ho any amin'ny efota sy ho any amin'ny sarotratra, ary ny zava-manitra sy ny dililo atao
fanazavana so amin'ny dimy olo fanosorana ary amin'ny didikazo manopofony 19 ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra sitrapo ho an'i Jehova dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra zay namporosian'ny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidiny Jehova ny Mosesy hatao. Miverina foana zany zay hoe nitondra fanatitra ho an'i Jehova hanaovana ny tranony arak'izay namporosian'ny fony. Tsy nisy niterena fa miverina foana zay namporosian'ny fony dia nitondra, zay namporosian'ny fony dia nitondra araky rehetra zay nandidiny Mosesy araky ny baikon'i Jehova. Dia rehefa nitondra daholo ny olona rehetrarehetra dia tonga hatrany amin'ny mpanao trano zay nididiny Jehova hanao an'izany trano izany 930 ary Mosesy tamin'ny zanak'Israely iny efa nitonon'ny Jehova anarany Bezalila zanaky Ory zanaky Hora avy amin'ny fireneny Joda ka efa nofenohy ny fanan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiran-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao-javatra samihafa dia ny amoron-tsaina hanao asa kanto sy asa volamena sy volafotsy ary varahana ary anamboatra vato alatsaka tranotrano sy andrafitra hazo hanaovana zay asa kanto samihafa rehetra ary ny fahaizana ampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra atao am-pony dia Oholiaba zanaky Asimaka any amin'ny firenen'ny Dana. Raha raisitsika zany rehetrarehetra zany ny zavatra ilaina entina anaovana an'ilay tabernakely na ilay tranon'Andriamanitra ilay tempolo zany dia ny tany saina daholo retsoretso daholo. Ny olona manampahaizana koa zay hanao izany koa dia efa nitenenina hoe sady mamorona ilay manampahaizana mamorona ity tokony atao an'izao tokony atao an'izao atao an'ity mba hatsara n'ity fiangonana ity ty amboarina anaovana zavatra ohatr'izao ty ny haingony anaovana an'ity dia atao an'izao dia anaovana izao. Nisy fanaka volamena tamin'izany ny fanaka varahana fanaka volafotsy ny vy dia noentina izy ireny samy mitondra arak'izay namporosian'ny fony. Dia ina ny zavatra nitranga toko faina amin'ny 30 tsika ny teny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia hiasa ozy izy Bezalila sy Oholiaba ary ny olona endry rehetra izay nomeny Jehova fahendrena sy fahiran-tsaina hahaizany hanao ny asa rehetra ho any amin'ny fanompoana amin'ny fitoerana masina arak'izay rehetra nandidiny Jehova. Ary Mosesy dia napaka amin'ny Bezalila sy Oholiaba ary ny olona endry rehetra zay nasiany Jehova fahendrena tao am-pony dia zay rehetra napazo toy ny fony ankeo amin'ny asa hanao azy. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra zay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana asa amin'ny fanompoana amin'ny fitoerana masina. Zay rehefa tsara le ila zany azy eto nampanatsoiny Mosesy ireo teknisiana manampaizana rehetra momba ny trano izany. Ireo olona reo dia nasiany Jehova fahendrena tao am-pony napazo toy ny fony akeo amin'ny Mosesy hanao ny asa. Nampanatsoiny Jehova zany ny Mosesy zany ireo olona nomeny Jehova fahendrena reo. Efa nataontsika io dingana io tato amintsika satria araky nyresana amintsika moa lalana telo ny andehanantsika Mosesy Davida mpanjaka dia mpaminany Eli. Eo amin'ny tantaran'ny Mosesy tsika zany zao nampanatsoiny Mosesy ireo olona manampahaizana ireo dia efa nandalovantsika io zany. Efa nampanatsoina zany ireo manampahaizana momba ny trano ireo ny vory ny amin'ny fomba anaovana ny trano andaminana ny tranon'i Jehova io ka efa nivory niaraka tamin'ireo olona ireo nanao ny dinidinika rehetra isika dia efa vita ny planina ny trano io zany. 17 ary izy ireo dia nandray tamin'i Mosesy ny fanatitra rehetra zay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa amin'ny fanompoana amin'ny fitoerana masina. Zany hoe ny fanatitra rehetra zay nentin'ny zanak'Israely izany dia zany hoe tsy voavita zany ilay fanatitra naterina rehetra dia nomena ny mpanao trano fa mbola nandalo tany amin'ny Mosesy zany dia Mosesy indray ny nanome azy mba hanana ny vahoaka antoka fa tsy ny vilivily ny fanatitra rehetra zay nandeha fa tonga tany amin'ny Mosesy ary reto olona nanao ny trano reto dia olona nomen'Andriamanitra saina sy fahendrena ny anao azy. Dia toy izany le vaky teny 17 tsika mitoko faina amin'ny 30 sy ny tapany faharoa. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra
sitrapo isa maraina ihany ho eo amin'ny Mosesy. Dia nanatona ny olon-kely rehetra zay nanao ny asa rehetra amin'ny fitoerana masina, samy niala tamin'ny asany zay natao ny avy, ka niteny tamin'ny Mosesy hoe ny olona mitondra mihoatra lavitra izay ahavita ny fanompoana amin'ny asa nandidiny Jehova atao. Zany hoe misy karazana ataontsika hoe barème zany hoe mba mitondra arak'izao zany ny olona arak'izay tratrany. Fa na dia nomena azy io barème io dia hoe ny olona nitondra mihoatra lavitra noho izay havita ny fanompoana amin'ny asa nandidinina ny Jehova natao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny toby rehetra nanao hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra amin'ny fitoerana masina ianareo nalana vavy. Dia izany nampitsarana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra efa nateriny dia ampy anaovana ny asa rehetra ka nanana amby aza. Alleluia. Raha ilaisana zany tantara tamin'ny andron'ny zanak'Israely izany dia mazava tsara izany fa ny olona dia nitondra arak'izay hintsipony, arak'izay namposihan'ny fony. Tsy nisy noterena zany na iray aza, ary na dia atao hoe nisy aza ny felitra voalaza hoe izao no vola ilaina, izao no vola mena, ny vola fotsy, ny vy, ny varahana, ny hazo, ny mpahay-trano rehetrarehetra ilaina anao an'izany, zao no fenitra tratrarina. Dia nihoatra lavitra ozy izy satria ny olona nitondra isa maraina. Zay raha jerevana ny tantara tao amin'ny zanak'Israely, tondra araka ny nampirisian'ny fony azy, ary dia nanendry mpanao trano manam-pahaizana ny volony araka midinika, ka zay efa natitra ny entina rehetrarehetra dia noteny natao amin'ny Mosesy. Dia Mosesy ndray nanomeny mpanao trano ireo asa, ireo fitaovana sy ireo fanaka rehetra zay mety nanatanteraka amin'izany. Zay izy tamin'ny andron'ny Mosesy. Da ho jerevantsika indray ary ny tantaran'ny fanamboarana ny tempolo tamin'ny andron'ny Davida. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo. Misy lohateny hoe ny zavatra naterin'ny lehibe amin'ny Israely hoentina manao amin'ny tempolo. Zao no fandehan'ny tantara tamin'izany. Andininy voalohany. Ary hoy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra, Solomona zanako ilay nifidian'Andriamanitra dia mbola zaza sy tanora fanahy. Nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'olona fa ho an'i Jehova Andriamanitra. Hoy Davida, tsy lapa ho an'ny olona no atao fa ho an'iza ozy izy? Ho an'i Jehova Andriamanitra. Ary tamin'ny heriko rehetra no namoriko izay hanaovana ny tranon'Andriamanitra dia ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahana hanaovana ny fanaka varahana, ary ny vy hanaovana ny fanaka vy, ary ny hazo hanaovana ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato alatsaka tranony, ary ny vato alatsaka asiana timony sy ny vato soratsoratra, ary ny vato soa samihafa rehetra, ary ny vato sanga betsaka. Ary koa no ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra dia omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampy ny zavatra rehetra navoriko hanaovana ny tempolo masina, izay volamena sy volafotsy ananako. Dia talenta volamena 3,000, volamena avy any Ofira, ary talenta volafotsy voadio 7,000 apetaka amin'ny rindrina isany efatrano. Ny volamena anaovana fanaka volamena, ny volafotsy anaovana fanaka volafotsy, sy anaovana ny fanaka volafotsy sy anaovana ny asa samy hafa rehetra zay ataon'ny tanan'ny mpiasa mahay tao zavatra. Izary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehova anio. Zay ny teny napetraka Davida. Zany hoe Davida zany no namorona ny zavatra ilaina rehetrarehetra aloha. Zay voango ny Davida tany na volafotsy na volamena na vy na varana na vatsoana iny dia mitovy taremin'ny andron'ny Mosesy ihany. Satria ny tempoly tranolay tamin'ny andron'ny Mosesy, fa izao izy ho atao trano vato, ho atao lehibe indrindra, ho alehibezina daholo zany ny dimension-ny fanaka volamena sy ny volafotsy sy ny varahana sy ny vatsoa sy ny rehetrarehetra. Dia Davida mihitsy izy amin'ny mampanjaka azy zay vao arenana orony tao, satria izy nanan-karena koa Davida amin'ny mampanjaka azy. Izy no nanao dingana voalohany hoe indro ny any atolotra aloha. Dia nanontany amin'izay hoe iza amintsika ozy izy, mantsy ny fiangonana rehetra hoe iza amintsika no hitondra fanatitra ho an'ny Jehova.
zay ny fanontaniana. Rovina anio izy amintsika. Andiny fahenina dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana. Isan'ny mandeha voalohany ozy izy lohan'ny fianakaviana dia manaraka lehibe ny fireneny Israely ary ny fiarivo sy ny mpifezato mba ny mpitandrina ny raharaha-panjakana ka nanome zay hanaovana fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra dia talenta volamena 5,000 sy tarika iray alina sy talenta volafotsy iray alina sy talenta varana 7,000 amin'ny iray alina sy talenta vy iray hetsy. Ary zay nanao vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehova ho tehiriziny Jeziela Gerzonita. Dia faly ny vahoaka no ny fahazotondreo fa tamin'ny fony rehetra no nahazotonina natitra ho an'i Jehova. Ary Davida mpanjaka koa dia faly. Alleluia. Nisy inona tao? Nisy fifaliana tamin'izany. Iza mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehova? Anio hoy Davida mpanjaka. Dia samy nazoto nanatitra zavatra ny voalohany tanjany ny lehibe ny lohan'ny fianakaviana loham-pianakaviana rehetrarehetra zany dia tena izy rehetrarehetra ny loha laharana. Zay vao ny lehibe ny firenen'ny Israely, ny mpitondra teo amin'ny Israely zany sy ny mpifearivo sy ny mpifezato mba ny mpitandrina ny raharaha-panjakana ka nanome hanaovana ny fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia faly ny vahoaka. Samy mitondra daholo izany ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia naninona ny vahoaka ozy izy? Faly ny vahoaka. Ary ny vokatra zay rehetrarehetra zay rehefa natsangana ny tempoly, vita ve ny tempoly-Jehova sa tsy vita? Tena vita ny tempoly dia natao ny fitokanana azy. Ary Solomona zanany no naninona ny tempoly, nitokana izany tempoly izany. Dia inona ary ny zavatra nitranga? Nisy olona maro tao zany. Nisy loham-pianakaviana, nisy lehibe tamin'ny Israely, nisy mpifearivo, nisy mpifezato, misy mpandraraha, mpitandrina ny raharaha-panjakana. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany nisy olona tsotra samy mitondra arak'izay niriny fony daholo. Ady zany vao vita, ady tsy mora fa ady tena enjana be izany vao avitan'izany. Dikan'izany itsika nao fiangonana lehibe ity koa araka ny baikony Jehova dia mila maramila mpiatafika. Ao anatin'io maramilo zany misy loham-pianakaviana, misy renim-pianakaviana hitondra amin'ny fony arak'izay namporisiny fony. Misy tanora, zazalahy na zazavavy hitondra hatrany amin'ny ankizy ary mety hitondra daholo mba hitondra ny anjarany amin'ny fanorenana io. Tady maramila mpiatafika. Ary maramila mpiatafika io dia nisy tamin'ny tantaran'ny zanaka Israely kio. Ho jerevantsika ny nisan'ny maramila zay nilaina tamin'izany mpiatafika. Nomery toko faraiky amin'ny telopolo. Tady maramila mpiatafika atsika. Ka zay maramila vonona hiatafika dia mety ho voafidy ao anatin'izy ity. Nomery toko faraiky amin'ny telopolo ny andinin'ny fahatelo. Dia niteny tamin'ny olona misesika nanao hoe miomana ho any antafika ny sasany aminareo. Areo koa izy hanafika ny Midianina nita hatateraka ny famalian'i Jehova. Arivo lahy isam-pirenena amin'ny firenen'ny Israely no hampandehaninareo ho any antafika. Firy lahy isam-pirenena ozy izy? Arivo lahy isam-pirenena amin'ny firenen'ny Israely no hampandehaninareo ho any antafika. Dia navana tamin'ny firenen'ny Israely ny arivo isam-pirenena dia 2,000 amin'ny iray alina samy voamana iady. Ary nampandehan'i Mosesy ho any antafika ireo 2,000 lahy isam-pirenena ireo sy ny Fineasa zanak'i Elezara-pisorona zay nitondra ny fanaka masina teny an-tanany dia ny trompetra avo feo. Firy isam-pirenena ozy izy? 2,000 lahy isam-pirenena. Firy ny firenen'ny Israely? 12 ny firenen'ny Israely. Zany hoe tamin'ireo firenen'ny 12 reo zany dia nakana mpiatafika 2,000 isaky ny firenena. Dia nahazo firy zany zareo? 2,000 sy iray alina na 12,000 zany no azo tamin'ireo firenena Israely 12 reo. Nandinika nantany an'i Jehova ahoana moa zany Jehova nanaovana an'izany 2,000 isaky ny firenen'ny Israely zany raha ho an'ny fiangonanao
fiangonan'Andriamanitra ny apokalipsia atao ahoana no Antananarivo isaky ny firenena dia hoe tsotra kely ny valiny tovitovy takany tamin'ny andro ny Gideona ihany ahoana no akana 300 lahy tamin'ny andro ny Gideona nanaovantsika Gideona ka nisy ny Anjomara tsy eto Madagasikara ihany peran-tany itsokany Anjomara amin'ny ady dia hoy Jehova hoe misy faritany enina eto Madagasikara maka 10 lahy amin'ny faritany enina io fa ny firenena malagasy enina ny faritany nefa ny isa enina tsy dia isa tsara misoratra masina fa 7,000 lahy no tadiavinao eran'ny Madagasikara 7,000 lahy moa zany hoe membavy io zany ny tena marina 7,000 eran'ny Madagasikara ka akana 10 isaky ny firenena isaky ny faritra zany dia ny faritany 5 zany dia mitady miaramila mpiatafika 10 ny isany na lahy na vavy fa ny eto Antananarivo zay reny vohatra dia mitady miaramila mpiatafika 2,000 satria eto ny matanjaka sy lehibe indrindra ny firenena ao anatin'izay firenena enina izay dia mba mitady 2,000 ny eto Antananarivo reny vohatra 2,000 ihany zany nisa nitany Jordanina zany raha natao nisa dia teo amin'ny 500 sy 2,000 sy 1 alina zany hoe ny eto Antananarivo zany ny 500 sy 2,000 sy 1 alina io dia mitady olona 2,000 amin'io zany maramila hiantafika araka ny didin'ny Jehova dia mahazo 7,000 zany izy eran'ny Madagasikara mpanjaka voalohany toko 7,000 andininy 5,000 ka hatramin'ny 7,000 ary hoy Jehova tamin'ny Elisa Eli zany Eli mpaminany izay nenjehan'ny mpanjaka haba ho vonoina zany dia nilaza Eli teto fa hoy Jehova taminy mandehana miverana ny alenao any amin'ny efy Damaskosy ary rambe any ianao dia hosory Hazaela ho mpanjakan'ny Siria ary Jehova zanaky Nimsi dia hosory ho mpanjakan'ny Israely ary Elisa zanaky Safata avy any Bealameola dia hosory ho mpaminany andimby anao fandraisantsika moa tantaran'ny Elisa ary zay efa mantosotra amin'ny sabatry Hazaela dia vonoiny Jehova ny zanak'Israely zany ary zay efa mantosotra amin'ny sabatry Jehova kosa dia vonoiny Elisa nefa amela 7,000 ao amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra zay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanoroka azy io le 7,000 tadiavina zany ireo olona 7,000 reo izy amela 7,000 amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra zay tsy nandohalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra zay tsy nanoroka azy io zany le maramila 7,000 lahy mpiantafika eo tadiavintsika koa alaina amin'ny firenena Israely atao amintsika raha izay no hitondranany tantara izany ahoana ireo olona reo 7,000 lahy tsy nandohalika tamin'ny bala amin'ny endrika ahoana ary nisy ahoana zany ka hividianana an'ireo olona 7,000 reo 10 isaky ny faritany 5 zany fa ny eto Antananarivo no misy 2,000 izy ny eto Antananarivo dia tahaka ny nataontsika tamin'ny Gideona ihany nanomezan'Andriamanitra saina amin'izy io mba tsy hampavesatra ny asa ny tanjaraina mora zakaina dia 7,000 olona zany ny tadiavin'Andriamanitra ny fempitaona nomena 3 andro sy tapany raha ara-paminaniana zany 5 taona 3 taona sy tapany 3 taona sy tapany atsasaky ny isa 5 zany atsasaky ny isa 7 zany fa ny anjarany tsirairay isan-kerinandro ny anjarany tsirairay isan-kerinandro zany dia vola 5,000 ariary monja io vola zay resahana io zay hoentina zay aposihan'ny folo ka hitondran'io 5,000 ny resahana fa izay tahin'Andriamanitra manokana ndray hoan'ny tsara bebe bahoaka indray dia tsy misy hoe tsy maintsy isan-kerinandro fa zay fahafahana
na afaka manao be izy na afaka manao kely, dia anjarany fiangonana tsiraray avy mandray ny toromarika anatanterahana azy ireo ka dia hanana valopy manokana fanorenana mpiantafika 7 lahy zany reo. Zany hoe ny valopy zany ny soratra hoe mpiantafika 7 lahy. Dia isan-kerinandro zany zareo mitondra an'izy io ao anatin'ny 3 andro sy tapany azontsika ny heviny ara-paminanana. Zay ny afatra, zay ny baiko nomenantsika. Satria io trano io izy atao lehibe indrindra mba hielera zao tontolo zao ny lazany sy ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ka dia miomana zany. Io tsy misy terena na iray aza fa zay naporosian'ny fony dia mitondra hozy izy Jehova. Dia misy isan-kerinandro zany eran'ny Madagasikara io fanorenana io. Ary rehefa vita zay rehetrarehetra izay dia ilaza koa Mosesy amin'izay fotoana izay tahaka ny nataon'ny Mosesy hoe tonga ny tatitra hoe aza asaina mitondra intsony ny olona efa maninona efa nihoatra be afaka 3 taona sy tapany. Ilaza amin'izay Mosesy hanao fanambarana hoe okizay efa mihoatra lavitra zay nilaina no entintsika dia hitolagaga izao tontolo zao. Fa io vola makarena io moa avy aiza izy io, avy aiza izy io amarana antsika azy sady isaorantsika n'Andriamanitra amin'izay asa zay. Zao no lazain'ny Davida rehefa nisaotra an'Andriamanitra izy satria voamana daholo ny zavatra nilaina rehetrarehetra. Tantara voalohany 720 manomboka ny 10 no vakitsika. Ny nisaoran'ny Davida an'Andriamanitra sy ny farateniny tamin'ny Israely sy nanendrena Solomona ary ny nafatesan'ny Davida. 10 koa dia nisaotra ny Jehova teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe isaorana ane ianao Jehova ô Andriamanitra n'Israely razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Haleloya. Anao Jehova ô ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famindram-piratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-tanitra sy aty an-tany. Anao ny fanjakana Jehova ô, anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Haleloya. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny fanjakana ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay Andriamanitra sy miderany anaranao be voninahitra. Haleloya. Fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no azahoana hery anatitra toy izao. Fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezanay anao. Aonao izy avy aminao ny zavatra rehetra ary avy taminao ihany no nanomezanay anao. Tsy indrio tsara zany averiko tsara. Anao ny zavatra rehetra fa avy taminao ihany no nanomezanay anisy izy ho anao. 12 fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao izahay tahaka ny razanay rehetra tahaka ny aliko ny andronay ety an-tany ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra eo reto zavatra rehetra no vorinay anaovana ny trano ho an'ny anaranao masina ireto dia avy tamin'ny tananao ary anao raha teo izy rehetra. Ary fantatro ry Andriamanitra fa ianao no mamantatra ny fo ary makasitraka izay mahitsy. Ary ny amiko dia minitsy-po no nahazotoako nanatitra ireto zavatra ireto. Ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifalian'ny olonao zay vory eto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Haleloya. Ozy izy Davida mpanjaka ireto arena be sy fitahina azoko entina anaovana ny tranonao reto Jehova tsy fanampiana avy aiza io fa avy taminao Andriamanitra. Ianao no nanome ny fiangonana, ianao no tany tsiraray avy ka dia mitondra izany izahay satria nitahinao sy nomenao. Fa raha tsy nitahinao izy tsy nomenao dia tsy tonga teto. Tsy teo 7 lahy io ny vahoaka ivelan'ny 7 lahy zay mitondra arak'izay tratrana ny eto Madagasikara izay. Fa mbola amboniny izany rehetrarehetra izany mihoatra an'izany ireo vahoaka an'Andriamanitra any ampitan-dranomasina any
misy ny any La Réunion, misy ny any Frantsa, misy ny any Afrika, misy ny any Allemagne, misy ny any Chine, misy ny aiza any États-Unis. Mbola misy voakan'Andriamanitra koa any ambonin'izany, satria tahin'Andriamanitra nambinina tany amin'ny firenena-kafa reny izy dia hitondra ny anjarany ihany koa atia a Madagasikara. Amen. Anao ihany io no entinay, ary nanolotra azy izy Davida dia nanolotra azy tamin'ny foko koa, tsy taka ny reto vahoaka ireto koa nitondra zany tamin'ny folo, ka dia nisaotra an'Andriamanitra Davida, nideran'Andriamanitra Davida. Fa raha tsy nitahin'Andriamanitra moa izy inona no entiny eo, raha tsy nambinina izy inona no entiny eo, dia nisaotra an'Andriamanitra Davida. Obolana toko fa 4:7 voalohany, ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Ny amin'ny kody vehivavy fiangonana, ny fiangonana endry zany izy dia samy manao n'inona tranony. Tsika izao fa navita fiangonana inona zany tsika eto Lasoro endry, dia sombantsika andriky ity tsika ary mbola n'inona mbola nitatra zany atao hoe vehivavy endry dia samy manao ny tranony. Ny adala kosa maninona zany miady an-tranao fa nipaka ataony valalakariny eo dia rava n'inona rava ny tranony. 9:20 ny fisasarany rehetra misy inona kosa izy misy valiny avokoa. Amen. Zay ny teny fanevantsika. Io fisasarana rehetrarehetra zay ataontsika io, misy 7 lahy mendamembavy ao eran'ny Madagasikara, fa zay zany ny lalana andehanantsika. I Davida dia nisaotra an'Andriamanitra manokana, nisaotra manokana izy, fa io arena be nomenao aho izy Davida dia nameko anaovana ny tranonao a, fa io dia tany aminao ihany no azoko dia manolotra koa, fa zay azonay rehetrarehetra tany aminao ihany io entinay aminao io. Dikan'izany rehefa tsy nandray isika dia inona no entintsika atao. Dikan'izany rehefa tsy nisasatra isika dia tsy misy valiny avokoa izay tsy fisasarantsika izay. Fa raha nisasatra kosa ny olona anankiray dia misy inona daholo izy, misy valiny avokoa izany ao anatin'ny 3 taona sy tapany. Ny vokatry ny fisasarantsika dia misy inona avokoa izy, misy valiny avokoa. N'Andriamanitra hoe nidera sy niady tsangana aritsika ivanaka Andriamanitra ray eo. Raha tamin'ny andron'ny Mosesy tokoa dia na lehilahy na vehivavy dia samy nitsangana avokoa zay namporosian'ny fony araka ny didin'ny Jehovah zay nampilazaina ny Mosesy, nitondra zay azo ny natao rehetra tamin'ny fandrenana zany tamberina kely na ny fitoerana masina na ny tempoly izany. Nitondra izy ireo ary dia noentina teo amin'ny Mosesy izany. Mosesy no nanome azy ny mpanao trano sy ny mpanao raharaha rehetra. Ary rehefa tonga ny fotoana Jehovah ao dia nilaza niraka tamin'ny Mosesy nanao hoe aza saina mitondra intsony ny vahoaka fefa mihoatra lavitra amin'izay ny ilaina no efa voangona amin'ny anaovana ny raharaha ny fiangonana. Atoko ka Jehovahandriamanitra ray io fa amin'izao mbola vaninandro iainan'ny tantaran'ny Mosesy amin'ny fiangonana izao dia isiko ny filazana aoriana ao anao hoe mitsahatra amin'izay fa efa feno mihoatra noho izay ny ilaina no entina anaovana ny raharaha sy ny fiangonan'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Davida koa tompo dia tahaka izany. Dia Davida mpanjaka mihitsy ary mitondra ny vola fotsiny sy ny volamena, ny vy sy ny varahana, zay rehetra nananany ka nomenao azy Jehovah dia noentiny koa fanomboana zany asa izany, anaovana zany asa izany. Dia nanontany vahoaka izy ny amin'izay borosian'ny fony koa hitondra izany. Dia niainga tamin'ny isaky ny loha-mpianakaviana izany, nitondra arak'izay tratrany izy ireo. Ary tahak'izany ihany koa ny mpitondra teo amin'ny Israely, ny mpifehy arivo, ny mpifehy zato, ny mpandraharaha rehetra, nitondra taolana hatrany amin'ny zaza ary dia mitondra ny anjara. Koa dia voangona koa izany tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka, ary nisaotra Davida mpanjaka sy nidera sy nanome voninahitra aminao ka nanao hoe avy taminao ihany Andriamanitra ireto nomenanay ireto, ka anatsiny izay raha ohatra ka tsy hanolotra ho anao. Ka dia natongotra eo anao zany, ary dia nitondra tokoa ny vahoaka na ny lehibe na ny kely indrindra tamin'izany. Ka dia azo koa ny ilaina amin'izao 20 taona ny fiangonana zao tompo. Tonga aminay koa zany hafa zany tady maramila izay fidiana manokana hiady isan'andro isan-kerinandro
7 arivo isaky ny faritany 5 fa ny eto Antananarivo kosa dia 2 ny ilaina satria eto no matanjaka ny firenena ao amin'ny Israely dia hitady olona 2 koa. Ianao Andriamanitra efa mahalala sahady ny anaran'ireo olona 7 ireo satria dia tsy eto Madagasikara ihany fa nahitra ny ampitan-dranomasina koa aza amin'ny vahoakanao tsirairay avy dia hitondra ny anjara birikiny ihany koa. Koa dia misaotra Tompo ny amin'ny hafatra izay nomenao anay satria haneo zava-mahagaga amin'izao fiangonana izao tokoa ianao fa ahorona ny foibe maneran-tany ary dia ely ny lazanao Tompo eran-tany ary ny voninahitra to ely eran'izao tontolo izao ka ny vahoakanao tsirairay avy Tompo araka ny teninao amin'ny teny fanevanay izay manao hoe ny fisasarana rehetra dia hisy valiny avokoa dia matoky Andriamanitra ray eo fa iazona izany teny fikasana izany ianao ka tsy verina aminao foana ny teninao raha sy natanteraka izay nampandehananao azy ka ny maramila izay ady antafika amin'ny fisasarany rehetrarehetra dia hisy valiny ane zany ny vahoakanao izay tsy mba tafiditra ao anatin'izany fa anome tanana hitondra n'izay aporisian'ny fony hitondra izay zakany amin'izany fanorenana izany dia hisy valiny avokoa ane zany rehetrarehetra izany. Dia ianao ary Jehovah ny dera, ianao ny ady, ianao ny voninahitra mandrakizay. Koa dia ho amin'ny ilay zanak'ondry ny saotra hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Fa ho an'izao fiangonana izao kosa ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fiadanana, ny fanambinana eran'ity firenena malagasy ity hatramin'ireo vahoakanao any ampitan-dranomasina. Anao ny Jehovah ny dera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Alleluia. Fahirizana tamin'ity voalohan'ny sabata voalohan'ny taona ity nataon'ny ray aman-dreny pasteur Mayor nahoana aloha no fandraisanao amin'ny ankapobeny ilay fampahirizana ty. Ny fampahirizana aloha dia nafinaritra satria ilaina ilay fampahirizana satria ianao zany indraindray mba lasa malemilemy kely lasa faible kely fa rehefa mahazo fampahirezana anao dia vao maika zany ianao mahazo hery tsara dia indrindra fa amin'izao taom-baovao fiandohan'ny taom-baovao zao nampahirezana anao dia tena mahery tsara zao matanjaka tsara zao amin'izay zavatra zay koa zany dia isaorako gerety mihitsy pasteur amin'izay fampahirezana zay dia mahafinaritra azy izay zavatra izay fampahirezana zay. Tao anatiny ihany koa no nanomezana toromarika hoe hatsangana ilay tafitra ahitana miaramila 7 aiza ho aiza amin'izay zany mety anjara toeranao. Za aloha dia efa matsapa fa raha hoe miresaka tafika zany aloha resako mihitsy matafika za moa fa ex militaire tamin'ny 72-73 service civique ka raha misy fiantsona tafika koa ty fiangonana vao maika zaho vonona anao miaramila ny fiangonana anafika zay mety ho tafiana ary hiaro zay mety hiarovana zay angamba fa dia vonona mihitsy raha hoe 20 moa ny eto Antananarivo za angamba ataoko asa hoe laharana faha 8 na laharana faha 2 na faha 3 fa za efa anisany ao anatin'ilay 20. Farany misy fanitanana ho an'ny rehetra ve mahakasika izay miaramila izay? Dia entaniny satria zany asa fiangonana moa asa sarotra sarotra amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-panahy lafiny ara-bata na harabola ka noho izany dia entanina antsika rehetrarehetra entanina antsika rehetrarehetra isaorana moa i pasteur nanentana antsika ary tsy vitany samrery fa ny fiarahantsika rehetrarehetra miasa no entany ka dia aingany atsika mba anao volontaire daholo amin'izay tafika zay ka dia zay rarina ho antsika rehetrarehetra ary indrindraindrindra atsika eto lasora mba tsy hoe zay mbola zao fa mba tokony hoe za tafika. Fandraisako ny fampahirezana nentin'ny ray aman-dreny pasteur Mayor teo dia tena nampahery tokoa satria momba n'ilay fanorenana lehibe izay ho atao eny amin'ny marana nampahery ny vahoaka amin'Andriamanitra tsirairay avy izy dia nanentana ihany koa ny amin'ny fanorenana zany. Tao anatin'izay ilay resaka fanorenana izay hoe hatsangana ny tafika misy miaramila 7 arivo aiza ho aiza ao anatin'ilay 7 arivo.
iara sitrapon'Andriamanitra moa zany mbola ho angatana amin'ny Jehovah manokana izay dia mba mitafiditra ao anatin'ilay fitarifo da sitrapon'Andriamanitra manokana zany dia ataovy amin'Andriamanitra ny voadinao fa raha tanteraka ny voadinao dia mandray anjara amin'ilay fanorenana ianao. Resort nitsotra ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao tamin'izy ho teny zao noentinareo mitsotra ny zanak'Israely. Hita ianao ane Jehovah ka hiaro anao. Ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mira fo aminao. Anaratra ny tavany aminao ane Jehovah ka nomenao ny fiadanana. Amen.